amin'ny fakasitrahana sy amin'ny fitiavana no iarabanantsika manakavy izay manaraka tsy tapaka ity fandarana ity na amin'ny radio zany a na amin'ny fahitalavitra na amin'ny internet réseaux sociaux maro samihafa naiza ihany koa ny toerana andraisanao ity fandarana ity a na ny amin'ny faritany faritra rehetra manirana amin'ny Madagasikara na eto Antananarivo na ny ampitan-dranomasina toerana maro samihafa any a any Bagdad, any Europa any, any France any, any Amerikany dia maro aminareo no manaraka an'izao fandarana zao. Ny zava-dehibe amin'ny fanarahana an'izao fandarana zao dia zao a mampitombo ny fanatrehan'Andriamanitra any amin'ny toerana izay misy anao any. Ka na any ampitan-dranomasina any ianao hoe tsy afaka mivavaka fa afaka manaraka an'izao fandarana zao dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia ovony a. Ny ilanila tany dia tsy sakana amin'ny fanatrehan'ny tompo a fa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra afaka misy fanatrehan'ny tompo a eo amin'ny toerana izay misy anao amin'ny fotoana anarahanao ny fandarana tahaka an'izao. Manonona fiadanana Jesosy aminao. Miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Andriany Alvarez izay hiaraka hifanentana amin'ity fandarana ity manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Izay moa zany no anaran'ity fandarana ity ary amin'ity andro anio ity zany no maranantsika tanteraka ny bokin'ny Exodosy. Zany mety mbola tsy ho vitandroany akory ny lesona fa efa marantsika izay bokin'ny Exodosy izay izany. Iny ary vavaka avy hatrany sika amin'izao fotoana zao. Rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao a. Ianao dia tsy Andriamanitra lavitra ianao na hoe Andriamanitra sarotra mifandray aminao fa akaiky ianao tompo, akaiky izay miantso anao dia izay miantso anao marina amin'ny fo. Ny fandiniana soratra masina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao dia mahatonga ny fanatrehanao eo amin'izao toerana izay ianaranay amakiana ny tenin'Andriamanitra izao. Koa dia miantso ny fanatrehanao mahery any amin'ny toerana maro samihafa izay mandray an'izao fotoana zao na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny fahitalavitra ininona ny zavatra ahafahany mijery an'izao fandarana zao dia aoka hiampita ny herinao ary ho tsapanay a ho reniny fanahinay a ho eniny aty anatin'ny vatanay aty a aina man'izay mahazo azy a ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Raha mangataka ihany koa ny fitarian'ny fanahy masina, ilay fanahy mpampianatra tsara indrindra, ilay fanahy manazava ny sainay sy ny fonay. Androany dia tianay tompo raha ho sokafanao ny fonay ary ho azonay tsara ny zavatra izay tianao ambaraka ty any. Da io manokana izao fianarana ny bokin'ny Exodosy eo amin'ny famaraparana azy zao. Saotra Jesosy eo. Amen. Iary pasteur lasa atsika Exodosy toko fahefapolo andininy voalohany ka hatramin'ny farany vakiko lavalava kely le vaky teny pasteur. Ny nananganana ny tabernakely ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia atsangano ny tabernakely ny tranon'ilay fionana ary ataovy ao ny fiaran'ny vavolombelona dia atony ny efitra lamba hanakona ny fiara ary ampidiro ny latabatra ka alaharo izay lahatra eo amboniny ary ampidiro ny fanaovan-jiro ka pirieto ny jiro ary ny alitara volamena fandoroana didikazo manitra dia ataovy eo anolohan'ny fiaran'ny vavolombelona ary ny varavarana lamba dia ataovy eo amin'ny varavaran'ny tabernakely ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia apetrao eo alohan'ny tabernakely ny tranon'ilay fionana ary ny tavy dia apetrao eo anelanelan'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ka sio rano eo anatiny ary amboary ny kanja manodidina ka atony ny vavady lamba eo amin'ny vavadiny kanja ary alao ny dilo fanosorana ka hosory ny tabernakely sy izay rehetra ao dia amasino izy mba amin'ny fanaky rehetra momba azy ka dia ho masina izy ary hosory ny alitara fandoroana didikazo fandoroana ny fanatitra dorana sy ny fanaka rehetra momba azy ary amasino ny alitara dia ho masina indrindra izy ary hosory ny tavy sy ny faladiany ka masino izy ary eto Aronina sy ny zanany akeo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ka ampandroy amin'ny rano izy ary ampakanjoy Aronina ary ampakanjoy any Aronina ny fitafiana masina dia hosory sy amasino izy mba mpisorona ho ahy ary eto ny zanany ka ampiakanjoy azy ny akanjo lava ary hosory izy tahaka nanosoranao ny rainy mba mpisorona ho ahy ary ny fanosorana azy dia ho fisoronana mandrakizay
dia ho azy hatramin'ny taranany faramandimby dia nataony Mosesy zany araka izay rehetra nandidiny Jehovah azy no nataony. Ary tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona faharoa no nananganana ny tabernakely. Ary Mosesy nanangana ny tabernakely dia nametraka ny faladiany sy nanangana zanakazony ary napiditra ny varany sy nanangana ny andriny ary namelatra ny lay teo ambony tabernakely izy. Ary nifirakotry ny lay nataony teo amboniny dia arak'izay efa nandidiny Jehovah ny Mosesy. Dia nalainy ny vavolombelona ka napetrany tao anatin'ny fiara, ary ny bao dia nataony teo amin'ny fiara, ary nirakotra fanaovam-panavotana dia napetrany teo ambonin'ny fiara. Ary ny fiara dia nampidiriny tao amin'ny tabernakely ka naantony ny efitra lamba anakonana ny fiaran'ny vavolombelona dia araka izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary latabatra dia napetrany teo amin'ny tranolay fionana dia teo amin'ny lafin'ny tabernakely avaratra teo ivelan'ny efitra lamba. Ary nandahatra mofo teo amboniny teo anatrehan'i Jehovah izy dia araka izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary ny fanaovan-jiro dia napetrany teo amin'ny tranolay fionana tandrifon'ny latabatra teo amin'ny lafin'ny tabernakely atsimo. Ary nampirehitra ny jiro teo anatrehan'i Jehovah izy dia araka izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary ny alitara volamena dia nataony teo amin'ny tranolay fionana teo anolohan'ny efitra lamba 520. Ary nandoro didikazo manopofona teo izy dia araka izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary ny varavaran'ny lamba dia nataony teo amin'ny varavaran'ny tabernakely. Ary ny alitara fandoroana ny fanaty-tsadorana dia napetrany teo alohan'ny varavaran'ny tabernakely ny tranolay fionana. Ary nateriny teo ambonin'ny fanaty-tsadorana sy ny fanatitra hoanina dia araka izay efa nandidiny Jehovah ny Mosesy. Ary ny tavy dia nataony teo anelanelan'ny tranolay fionana sy ny alitara ka nasiany rano teo anatiny anasana. Ary teo no nanasa Mosesy sy Aronina ary ny zanany tongony amatanany raha niditra tao amin'ny tranolay fionana izy. Ary raha nanakaiky ny alitara dia sasa izy dia araka izay efa nandidiny Jehovah Mosesy. Ary natsangany koa ny kanja manodidina ny tabernakely sy ny alitara. Ary ny vavahady lamba dia nataony teo amin'ny vavahady ny kanja dia vita Mosesy ny asa rehetra. Ary ny rahona nanarona ny tranolay fionana ary ny voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Ary Mosesy tsy nahazo niditra tao amin'ny tranolay fionana satria ny rahona nitoetra teo amboniny ary ny voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Ary raha niakatra niala teo amin'ny tabernakely ny rahona dia nifindra ny zanak'Israely tamin'ny nandehanany rehetra. Fa raha tsy niakatra ny rahona dia tsy nifindra izy mandra-piavy ny andro ikarany. Fa ny rahon'i Jehovah dia teo ambony tabernakely no ny andro ary nisy afo teo aminy no ny alina teo masiny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra. Tapitra ny bokin'ny Exodosy paster. Tapitra tokoa ny bokin'ny Exodosy raha izay vaky teny izay fa raha ny fanazavana tsy mbola tapitra satria ny na dia ataoko hoe mampianatra ny boky hafa azitsika pasteur dia tsy maintsy iverenana foana satria raha vo miresaka hoe fanafahany zany dia atao amin'ny bokin'ny Exodosy. Ary tsy misy teny eo amin'ny baiboly ray manontolo milaza manao hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso raha tsy amin'ny bokin'ny Exodosy ihany. Dikan'izay zany ny famakina azy tamin'ity fampianarana ity no tapitra fa ny fianarana azy dia mandra-pialatsika eto ambonin'ny tany dia mbola mianatra foantsika izay famarina ny tenin'Andriamanitra izay. Raha toy zany aloha fitinjoko kely ny resaka omaly pasteur Alvarez dia teo amin'ny fanorenana ny tabernakely nanaovana ny tabernakely na ny tranolay fionana le resaka omaly dia iny resaka indrindra no lazain'ny soratra masina zany Mosesy no mitenenin'Andriamanitra manao hoe teneno ny zanak'Israely arak'izay izotom-pony mba hanao fanatitra sitrapo mba anana toepo mahafoy zay le nitoratsika azy teto dia tao anatin'izy ireo no nisy mitondra n'le hoe tao nitondra ny manga ny mena ny vato beryl ny volamena ny volafotsy ny varahana sy ny hazo akasia sy ny maro samihafa. Zany hoe ny karazana vato sarobidy sy ny hazo sarobidy tamin'izany vanim-potoana zany zany dia nentina nanamboarana ny tabernakely, nanamboarana ny trano zay natao ionana amin'Andriamanitra. Zay moa dika le hoe tranolay fionana. Tao amin'ny tranolay fionana zany nisy an'ilay fiaran'ny vavolombelona dia tena natao ionana amin'Andriamanitra mihitsy io toerana io. Dia tamin'ny fanamboarana ny zavatra io efa nazavantsika teto manao hoe
andriamanitra kory tsy sanatriny vava hoe angataka aman'olona na hoe mila mpamatsy vola andriamanitra na mila sponsor andriamanitra fa andriamanitra no mpamatsy lehibe. Ny famomezatsoro rehetra sy ny famatsiana rehetra dia avy any amin'andriamanitra avokoa. Dikan'izay zany a tsy andriamanitra mihitsy no hitaraina amin'ny olombelona ary tsy mba misy an'izany fotoana tsy ampy zany ao amin'andriamanitra na misy fotoana hoe mampitaraina an'andriamanitra zany a noho ny tsy fananana noho ny tsy fahampiana fa andriamanitra feno ny andriamanitsika, andriamanitra manakatao ny andriamanitsika, andriamanitra afaka mamorona amin'ny fotoana rehetra, andriamanitra afaka miainga amina toe-javatra tsy misy andriamanitra mba hahatonga ny zavatra anankiray isy raha izay no azoko anambarana azy. Fa matoa ny baiboly ny teny hoe teneno zanak'Israely hitondra arak'izay sitrapony, arak'izay famporosiany fony, dia tadidio tsara fa mbola fitiavan'andriamanitra ny olombelona rehetrarehetra sy ny zanak'Israely zany. Eo amin'ny Exodus 4:7 dia ozy izy manao hoe fa ny zavatra efa nateriny dia ampy hanaovana ny asa rehetra ka nananamby aza. Zany hoe ny zavatra nateriny zanak'Israely nanaovana n'ilay taberna kely na ny tranonay fiaonana dia nananamby ampy zany pasteur Alvarez. Io moa ny fanazavana nentina tao anatin'izany dia hoe rehefa misy sehatra eo amin'ny sehatry ny asan'andriamanitra ohatra hoe manao trano fiangonana, ny fiangonana misy anao dia aza vela hiady rery ny pasteur ao anatin'ny fiangonana na ny mpiandraikitra vitsivitsy ao anatin'ny fiangonana, aza vela hiady rery ny ireo karazana hoe tompona andraikitra amin'ny fanorenana ny trano. Raha ny marina aza dia henatra lehibe ho an'ny fitorinan'ny filazantsara ny fanaovana hoe opération atody, opération mofo gasy, opération koba, maka koba ny talata volon'ondro mba hanaovana opération ananganana fiangonana, opération mofo baolina, opération gâteau sy ny cake maro isan-karazany mandeha daholo amin'ny fananganana trano fiangonana. Fa raha ny marina pasteur Alvarez dia mananambo ny zavatra naterina ananganana ny tranon'andriamanitra, zany hoe rehefa miara-misa lahy zany ny vahoakan'andriamanitra rehetrarehetra dia tsisy idiran'ny opération lasopy io a na ny opération mofo baolina sy ny opération koba io a fa dia tena hoe samy mahafoy daholo ary mananambo le izy. Ina moa ny tanjon'andriamanitra ny amin'izany? Ny tanjon'andriamanitra dia tairin'andriamanitra ny fotsika mba atonga antsika tena hoe ahiara-iasa amin'andriamanitra. Ary rehefa miara-miasa amin'andriamanitra ianao ka mifamatotra amin'andriamanitra foana ny volanao, mifamatotra amin'andriamanitra ny fanananao, dia tadidio tsara ry havana malalo amin'ny tompo fa andriamanitra ihany no miaro an'io. Ozy izy ny Satana indray mandeha ao anatin'ny baiboly, tena ny teny mihitsy Satana manao hoe hitan'ny Satana fa notahiny Joba, dia rehefa notahiny Joba dia Satana mihitsy malala manao hoe andriamanitra ozy manisy fefy ireo fananany Job reo. Zany hoe rehefa mifamatotra amin'andriamanitra ny fananany olona anankiray ka miara-miasa amin'andriamanitra le olona dia andriamanitra ihany no manisy fefy ireo fananan'ireo olona ireo, na vola io, na fahasalamana io, na fifankatiavam-pivady io, na ny comptenao any amin'ny banky io, na ny tranonao io, na ny fiarakodianao io, na ny taninao. Rehefa mpifamatoronao amin'andriamanitra io a dia tadidio tsara fa misy fiarovana avy amin'andriamanitra le izy. Dia tahaka an'izay le fanazavana zay nentsika teto omaly zany a pasteur Alvarez. Fa eo amin'ny reto toko any reto moa zany efa somary mitovy amin'le fanazavana telo ihany, toko 4:30, 7:30, 8:30 sy 9:30 dia ary ny toko 5:00 tonga dia tambatsika anankiray ny fanazavana azy satria efa nianarantsika teo aloha izy io. Ny votoatin'ilay resaka ao zany raha tsorona ny resaka dia lay rafitra le tempolo foana, le rafitra le taberna kely azafady. Iny a efa nentintsika teto pasteur Alvarez hoe lay endriky le tany an-danitra ihany nomena ny Mosesy io, dia nanaraka an'izay rafitra zay fotsiny hoe i Bezalila sy Oliaba, reo zany no nomen'andriamanitra lay fanany fahazava-tsaina sy ny fahendrena andrafitra io taberna kely io a izany. Zany hoe samy nandray ny andraikiny tamin'ny fanomezam-pahasoavana zay nomen'andriamanitra azy a ny zanak'Israely a iray manontolo sy nireo levita maro a isan-karazana hatramin'ny fanaka tao anatin'ilay tempoly a tao anatin'ny taberna kely dia efa voalazantsika teto zany rehetrarehetra zany. Fa nisan'ny nisongadina ihany koa sady mamitibityntsika dia eto amin'ny andininy toko 7:30 mba vakio kely izy pasteur hoe zao nivaky ny teny andiny voalohany ary tamin'ny manga sy ny volomparasy ary nomena no nanaovana ny fitafiana makarakara, nanaovana fampimpivavahana amin'ny fitoerana masina ary nanao ny fitafiana masina ho an'ny Arona izy, dia araka izay efa nandadiny Jehova any Mosesy. Ny nampiavaka kely fotsiny zany ity
taberna kely ty a de zao ny asa fisoronana nataony arona sy ny zanany de misy didy akanjo zany hoe lay fitafy tena nomen'andriamanitra mihitsy any ko ny rehefa ny akanjo hoe zao no akanjo anaovandry arona dikan'izay de zao ilain'andriamanitra mitoetra ao anatin'ny fahamasinana ny mpanompon'andriamanitra anankiray miatrika ny asa fisoronana miatrika fisoronana ohatra amin'ny mahapasteur anazy zao na pasteur Alvarez na pasteur hafa de rehefa miatrika an'izay fisoronana zay de tsy maintsy ao anatina fahamasinana foana ary rovina moa ianao no manao ny asa fisoronana itsika zany de mena ao anatina fisoronana foana isanandro zany hoe ny tena antsika efa nataontsika sorona amin'andriamanitra ary ny fionana amin'andriamanitra tsy isaky ny alady ihany isaky ny sabotsy ihany fa ny fionana amin'andriamanitra de isanandro ka tsy hoe eo ambony pilipitra ihany any masina fa masina foana tokony anana fahamasinana foana na izanaiza toerana misy ana de zay zavatra zay zany tena nasarotiny an'andriamanitra mihitsy le resaka fahamasinana tadidio tsara fa ny fahamasinana teo amin'ny arona sy ny zanany zay nitondra ny asa fisoronana tamin'izany fotoana zany de anisany nampahiry vaika ny fanatrehan'andriamanitra teo ambonin'ilay rakotra fanaovam-panavotana zany hoe nanatrika andriamanitra rehefa masina le mpisorona fa na de teo aza le hoe nataon'andriamanitra ionana lay fiarany fanekenany le sy le lisan'le rakotra fanaovam-panavotana sy ny kerobima sy ny inavy izy iny de izao misy fotoan'andriamanitra manatrika fa manafaina ao ataon'andriamanitra mively sy mikapoko ao nataony de misy olona maty mihitsy azy fa rehefa ao anatin'ny fahamasinana le mpisorona ao anatin'ny tena hoe mety tsara lay iarona sy ny tarana ny miatrika ny fisoronana io de misy fandraisena mezinezina ho an'ny zanak'Israely manontolo de am'izao vanim-potoana zao moa zany pasteur Alvarez tsy olona voafidy manokana ohatr'izay tsony no mitondra le fisoronana fa itsika rehetrarehetra so de misy fanampanazavana aloha ny amin'ny zavatra nitranga teto amin'ity toko fahefapolo ty pasteur mazava zay fanazavanao zay fa eto zany de tsy piana manokana le nananganana ny tabernakely zany hoe ny tabernakely zany de ao anatin'ny efitra masina indrindra eo amin'ny ao anatin'ny tempolo no misy an'io tabernakely io ny tabernakely dia misy efitra anakiroa zany ao anatin'io tempolo io dia voalohany efitra masina de faharoa efitra masina indrindra de natipetrapetrany teo moa le fanaka ao amin'ny efitra masina de eo zany misy ny latabatra eo misy mifanaovan-jiro eo misy fandorona dikazomanitra fa ao amin'ny efitra masina indrindra misy an'le rakotra fanaovam-panavotana sy le fiaram-vavolombelona araka ny teneninao teo pasteur io moa zany le hoe sekina hoe rehefa eo zany ny tompo rehefa miresaka miditra eo ny mpisorona be de miresaka amin'eo fa zavatra nampiavaka an'izy ity rehefa vita pasteur ny tabernakely vita le tafo fisasana zany hoe ao anatin'ny misy efitrano zany ao anatin'le tempoly tranolay feona misy vavahady zany le tranolay feonana aloha de vao miditra eo zany ianao de misy altara zany eo de aorinan'ny altara de mandroso ihany de misy an'ilay tafo fisasana mbola te velan'le tempoly zany te velan'le tranolay fionana zany satria misy karazany roa zany le izy eo de tranolay fionana ao anatiny de tranon'ny tempoly le ty velany de rehefa avy mako amin'ny tafo fisasana mpisorona de miditra ao anatin'ny efitra voalohany efitra masina indrindra de eo le misy an'le fanaovan-jiro misy latabatra misy an'le mofo aseho de misy ny jiro zay piretina zany de misy efitrano zany io misy efitra manasaraka azy io de ao ny efitra masina indrindra ka rehefa vita zany fanokanan'izy io pasteur dia nambaran'ny tenin'Andriamanitra teo hoe nosorana zany izy ireo tsiraray avy mba ho masina de nosorana ihany ko ry Mosesy ry Arona sy ny zanany taorinan'izay sy ny fitafiny de nosorana zareo de niditra zay vao afaka nanao le niditra tao anatin'io tempoly io zany de rehefa nitokanana io tempoly io pasteur eto amin'ity toko fahefapolo ty de nidina teo amin'io tapon'io tempoly io ny voninahitry Jehova ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny voninahitry Jehova zany hoe hita amin'ny firenena zanak'Israely rehetra zany nisy mamirapiratra be teo nisy zavatra napatena nisy setroka nisy araky ny andiny fahefapolo andiny fahafilo izy teo vakitsika hoe andiny efatra amby telopolo ary ny rahona nanarona ny tranolay fionana ary ny voninahitry Jehova nameno ny tabernakely
ary mosesy tsy nahazo niditra tao amin'ny tranolay fionana satria nyrahona nitoetra teo amboniny ary nyvoninahitry jehova nameny taberna kely zany hoe nisy zavatra tamin'ny fitokanana azy voalohany dia nisy zavatra tsy fahita hatramin'izay no nitranga teo le voninahitr'andriamanitra zany dia hita ary feno setroka ary tsapany ny janak'israely rehetra fanatrehan'ny tompo tamin'ny fotoana io ary na mosesy ary izay mosesy ozy ny tenin'andriamanitra hoe natoko tamin'ny tranon'andriamanitra rehetra dia tsy afaka niditra tamin'ny tranolay fianona io satria masina loatra paster io toerana io tamin'ny fotoana io masina loatra satria andriamanitra tamin'ny fahamasinana nidina tamin'ny fitoerana io ary ny voninahitry jehova dia namena ny toerana io ary ny zanak'israely moa zany dia tao anatin'izay dia ny akohaka sy ny vavaka dia rehefa vita le tempoly a vita le tranolay fionana dia vita le taberna kely dia ozy ny ten'andriamanitra hoe nisy anyrahona amin'ny alina eo ambon'io taberna kely io amin'ny alina andriafo dia amin'ny atoandro anyrahona ka rehefa miaingy io anyrahona io zany makery aloha zany misorona rehefa mandeha dia zany hoe misy elanelana kely eo amin'ny 200 metatra eo zany ny mpisorona sy ny vahoaka rehefa mandeha mpisorona no mandeha aloha lanjan'le tempoly dia misy anyrahona sy andriafo hitan'ny olona ry aloha ery dia rehefa miakatra iny anyrahona iny zany dia miakatra ny olona mandeha mitsangana ny olona mandeha dia rehefa midina iny anyrahona iny dia mijanona ny olona zany hoe rehefa vita le taberna kely a vita le tranolay fionana nanomboka ny seho am'izay le anyrahona sy andriafo pastera nanomboka nisy fitarian'andriamanitra am'izay a nanomboka tsapany zanak'israely a teo am'izay a andriamanitra nanomboka tamin'ny fotoana io ina moa dikan'izany am'izao fiainan'izao dia zao hoe isika ny tempolin'andriamanitra velona isika no tia ny fanahy masina ho lasa tempolo ny fanahy masina zany hoe ny fanahy masina zany tia ho feno ary setroka namenony sy ny voninahitry jehova dia zao ny fifandraisako amin'ny fanahy masina fifandraisako amin'andriamanitra dia tian'andriamanitra ho amin'ny fahamasinana tsy 5 paster ny fanolorantena takin'ny tompo tsy 20 tsy 7 fa 100 raha vakitsika ten'andriamanitra teo dia hoe dia vita mosesy avokoa zay nytenen'andriamanitra zay nandidin'andriamanitra dia vita mosesy zay nandidin'andriamanitra dia natao mosesy zay nandidin'andriamanitra dia natao mosesy zany hoe mosesy a dia lehilahy tena nakatony ten'andriamanitra tsy misy adivaritra tsy misy atakandro tsy misy hoe fanazavana hoe satria mbola zao fa ny tenin'andriamanitra rehetra zay nytenen'andriamanitra dia nakatoavy mosesy avokoa tanteraka avokoa ny tanterahan'ny mosesy tamin'ny fitiavana tamin'ny fanolorantena feno a izay zay didin'andriamanitra tenin'andriamanitra rehetra dia nidina am'izay le voninahitr'andriamanitra ary zay tian'andriamanitra atao am'izao fotoana zao hoe raha ino anao dia hitanao voninahitr'andriamanitra afaka isehon'ny voninahitr'andriamanitra isika am'izao fotoana zao paster afaka ho fenon'ny fanatrehan'andriamanitra ato anatsika ato raha andriamanitra momba atsika izy natohatra atsika ianao zany rehefa tena nanolo tena ho an' jesosy paster dia tena olona hafa mihitsy ianao tsy tahaka ny olona teo aloha ianao tsy tahaka n'le marary lava teo aloha ianao tsy tahaka n'le olona tsy tafavoaka teo amin'ny fiainana teo aloha ianao rehefa manana an' jesosy ianao lasa afaka mandresy ny fahotana ianao afaka mandresy ny fahazaran-dratsy ianao afaka mandresy reo karazana olana zay alefan'ny fahavalo ianao afaka mandresy mandrakariva ianao ninina ady zay atrehanao paster ia tena marina zay paster alvares iverenako kely lay fanazavana teo a mahakasika an'le hoe fahamasinana tena marina be zay fanazavana ny antonao zay hoe lay mosesy dia nivoaka tao amin'ilay tranolay fionana satria endrika ny voninahitr'andriamanitra n'lay toerana no zay lay fahamasinan'andriamanitra izay ny io andriamanitra io a dia tsy miova amin'izay toetra ny mahamasina zay raha jerena zany izy paster alvares dia hoe no lay rafitry lay taberina kely nandearaka amin'ny tokony ho izy mihitsy tsisy mifandiso dia nakasitran'andriamanitra lay rafitry ty taberina kely ty dia nanatrika tao anatin'la taberina kely andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany zany hoe raha tsorona zany le resaka dia ny hoe tsy ny olona manompo rehetra dia misy ny fanatrehan'andriamanitra tsy ny olona rehetrarehetra mivavaka dia misy ny fanatrehan'andriamanitra ary ohatrany lasa tsy dia hoe manindrona loatra teniko ty aza fa ny fampianarantsika eto moaraka ny tenin'ny soratra masina hoe fampianarana fantsiana zay diso mety hisy fiangonana aza tsy hisy ny fanatrehan'andriamanitra mihitsy raha izay tenin'ny soratra masina zay nyjerena satria misy fiangonana manalavitra n'lay fahamasinana ka rehefa miala amin'ilay fahamasinana dia tsy midina mihitsy le voninahitr'andriamanitra zany aneny mahatonga le hoe misy olona mivavaka ato amin'ny toerana anankiray
tena maina tsisy nenina tsapany mihitsy tsisy valimbavaka azo tsy mety sotrana izy fa mifindrany amin'ny toerana anankiray izy tonga de sitrana ary tonga de tahin'andriamanitra de miteny misy olona miteny manao hoe andriamanitra tsara ihany ve nivavahana de maninona no findrafindra ohatrany io ka le olona tsy hoe te hifindra fiangonana fa te ahita le voninahitr'andriamanitra ka le voninahitr'andriamanitra rehefa jerentsika ny baiboly de ao anatin'le fahamasinana no midina zay voninahitr'andriamanitra zay ny fahamasinan'lay mpanompon'andriamanitra le pasteur fahamasinan'le mpiandraikitra fahamasinany mitendry zava-maneno eny aloha fahamasinan'ireo le choral mihira eo ambony pilipitra zava-masina io pilipitra io pasteur zava-masina nefany ny zavatra manahirana zay indraindray ilako tsindra miteny aty de hoe misy pidera misy choral misy an'ireny le pideran'andriamanitra reny tena tsy mitoetra ao anatin'ny fahamasinana fa mampianjanja ny fitafiny nefa eto andriamanitra tena sarotiny mihitsy amin'ny fitafiny mpisorona tena sarotiny andriamanitra nefa de misy fitafina tovavy mpihira na tovolahy mpihira tena tsy ao anatin'zany fahamasinana zany mihitsy de le hira mandeha mahafinaritra menan'le vokalan'le olona fa le fanatrehan'andriamanitra tsy misy lasa le fanatrehan'andriamanitra satria ny fanatrehan'andriamanitra tsy ao anatina zavatra anankiray mirentirenty zay no everitsika hoe zany no tena raitra tsisy maratsy an'izay akory fa ny fanatrehan'andriamanitra raha ny bokyny exodosy toko faefapolo ny vakina teo de tady dio tsara ao anatin'ny fahamasinan'andriamanitra no manatrika pasteur Alvarez zay zavatra zay zany tsara mariana tsara zay zavatra zay ary na de ao anatin'ny tokantranonao ao azy raha tianao ahita valimbavaka hidinao anatin'ny tokantranonareo ny valimbavaka ny voninahitr'andriamanitra de tady dio tsara ty teny ty ny ray mpianakaviana mila manana fahamasinana manajany vatany raha matoa mila manajany vatany mitoetra ao anatin'ny fahamasinana ny ankizy ao anatin'ny tokantrano mila manajany ray aman-dreny ny ray aman-dreny mila tiany zanany zany hoe zay le rafitra le tepoly de lazaiko aminao fa misy valimbavaka be ao anatin'ny tokantrano zay le mazava be zay pasteur manaraka zany de izao efa nentinao teo ihany le izy fa siko tsindry peko ely tao anatin'io taberna kely io de misy ny atao hoe inavy moa izy teo pasteur mofo aseho misy ny mofo aseho tao misy ny latabatra tao misy ny altara tao efa nazavaitsika teto zany ny altara dia maneho lay fanoratena izy io altara io zany de fanaovana sorona fanaovana fanatitra ary fandorona didikazo manitra de ozy izy ny apocalypse toko valo mana hoe ny lay didikazo manitra de tsinona kory fa vavaka ataon'ny olona masina zany hoe le altara de endriky lay tenin'ny soratra masina manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ny olona hitany voninahitr'andriamanitra zany de ny olona mahery mivavaka eli de olombelona takatsika ihany fa sainky nahery mivavaka ozy izy davida mpanjaka ao amin'ny salamo 5:7 manao hoe hariva maraina ary mitatao vonana no ivavahako aminao no iantsoko anao zany hoe ny mpanompon'andriamanitra tany aloha de nitoetra tao anatin'zay maha-olombavaka azy zay tsara fifandraisana tamin'andriamanitra zay le altara zay pasteur lay hoe mofo aseho dia ozy jesosy kristy tompo za ozy ny mofo velona zay midina avy any an-danitra tena naneho ny tenany mihitsy izy tenany no nyteny an'zay zay teny zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako de manana fiainana ho amiko ozy ny tenin'andriamanitra zany hoe maneho an jesosy kristy tompo lay nompotehina ho atsika lay novonona ho atsika lay mofo ao amin'ny ity tempoly ity zay ny fipetraka le izy lay fanaovanjiro volamena zay nampiretina le jiro ary jiro tsy mety afo tsy mety maty dia maneho an'lay fiasan'ny fanay masina zany hoe ny pino na ny fiangonana ray manontolo de tsy tokony tsy lopolopo ny jironao tsy tokony ho matimaty ny ara-pananao fa tokony hirehitra mandrakariva ao an'andriamanitra andro amanalina de mirehitra ijiro ary rehefa mirehitra ijiro de ny mpisorona de manara-maso an'io tsy avela ho maty mihitsy io inona no mahatonga an'izay lay fiainam-panahintsika pino amatempolin'andriamanitra atsika ny fiangonana ray manontolo ny mpiara-mivavaka ray manontolo ny mpisorona ny pasteur rehetrarehetra sy ny vady aman-janany ny mpiara-mivavaka rehetra mandray andraikitra ao anatin'ny fiangonana de tsy tokony isy tsy lopolopo zany fa tsy nidinidikinina ho azy fotsiny am'izao le voninahitr'andriamanitra tamin'ny andro mosesy fa misy fandraisana andraikitry ny labozia tao tam'zany vanim-potoana zany hoe nirehitra tsara mihitsy ny labozia de zay natonga an'io pasteur Alvarez ary ny farany moa araka ny fanazavana zay nentsika teo de eo amin'ilay toko faefapolo andin'ny 12 evakio kely pasteur dinny 12 bako toy zao ny anara Jesosy
ary eny ko arona sy ny zanany akeo anylohan'ny varavarany tranolay fionana kapandroy amin'ny rano izy ary apakajoeny arona fitafiana masina dia hosory sy amasina izy mba hompisorona ho ahy zay hitanao melohany dirana ao anaty letaberina kely dia misy tavy fisasana tsy maintsy misasa aloha tsy maintsy misasa melohany anao sa fisorona dia tsy maintsy misasa aloha inona moa io le fisasana de tsotra be izy raha tsorona dia ny batisa izy io pasteur batisa zany hoe teto a dia ny tongony amatana ny tsy maintsy sasana dolodolo mihitsy zay vao manao an'le asa fisoronana zay vao afaka miditra anatin'ny tranolay fionana zay vao afaka miditra anatin'lay tranolay fionana zany a ilay olana aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao izy io a dia ny batisa ozy izy jesosy manao hoe tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanahy ianareo zay vao mahita ny fanjakan'andriamanitra ateraka ny rano zany hoe le rano zara roa le rano anankiray aloha tsy idirantsika le hoe rano egalina tenin'andriamanitra fa le rano tena le io rano arabaky teny io mihitsy alefa ao anaty rano be ny olona anankiray dia rehefa midina ao anaty rano ny olona ka mitsangana avy ao dia iny lay hoe lasa olom-baovao le olona zany pasteur Alvarez lasa manino ty izy lasa le zavatra taloha tsy hitatsoa mihitsy le zavatra taloha fa lasa tateraka olom-baovao lay olona ozy izy eo amin'ny andininy fa telo amby folo manao hoe ary apekanjo rehefa avy misasa zany ampandrona dia ary apekanjo any arona ny fitafiana masina dia hosory sy amasino izy mba ho mpisorona ho ahy misy fitafiana naovana zany rehefa avy misasa dia io le volazan'ny ten'andriamanitra bakeo kely ny galatiana toko fahatelo andiny fito amby roapolo hoe inona le fitafiana dia tena dia vita amby roapolo mivadika zao fa na izy ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy any Kristy tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy zay hitanao rehefa vita batisa le olona dia mitafy an'le fitafiana masina izy moa le fitafiana masina jesosy Kristy tompo le tena fitafiana masina zany hoe rehefa midina ao anatin'ny olona jesosy io pasteur le izy anie ny fahamasinana tsy ezaka tsy dia ezaka be hoe ndia hanao masina ranga amboamboariky ny paositra fa ny marina lay jesosy Kristy tompo mihitsy io lay fitafitsika rehefa ino mitoetra ao anatinao dia milaza aminao fa satrinao hiainao anatin'izay fiainam-pahamasinana zay ny zavatra hoaninao masina ny zavatra sotronao masina ny fomba fiteninao masina ny fiainanao amin'ny akapobeny tsy tia zavatra afafy zany ianao satria lay jesosy ao am-ponao sy ao anatinao mihitsy manana an'izay le hoe toetra masina izay ka ohatraohatran'izay le endrika izy io moa fanazavaina foana ny hoe am'izao vanim-potoana zao dia tsika no tempolin'andriamanitra ary rehefa tempolin'andriamanitra tsika dia misy dingana tsy maintsy ho arahantsika ndao ny vakina kely ny tenin'andriamanitra ato amin'ny korintianina faharoa toko fahaenina korintianina faharoa toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahaenina amby folo zao vaky ny teny ary ina no ikambanan'ny tempolin'andriamanitra misampy fa isika ny tempolin'andriamanitra velona araka ny nataon'andriamanitra hoe olona eo aminy aho sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy oloko inona no ikambanan'ny tempolin'andriamanitra misampy fa isika ny tempolin'andriamanitra velona eo ambony eo dia manazava izy manao hoe inona mbona mazava sy ny maizina ny fahamarinana sy ny fahotana ny anjarany Kristy sy beliala tsy afaka mifandray mihitsy zany reo ka itsika mahatempolin'andriamanitra atsika mahampanompon'andriamanitra atsika mahatrano fanahtsika dia tsy afaka miara-dalana mihitsy amin'ny fahotana tsy afaka miara-dalana mihitsy ary tsy mahazo manao maromaritra iraisana amin'ny mpanompo sampy hoe misy fanompo-tsampy ao hitokana zavatra anankiray dia mandeha aloha zany ny fanompo-pivavahana dia tonga eo ny mpanompon'andriamanitra anankiray manao fanompo-pivavahana dia avy amin'izay le dadarabe na le omby asa mandidi ny tendan'omby amin'izay vita ny an'andriamanitra dia midina indray ny mpanompo sampy tsisy ifandraisana zany mihitsy amin'ny mahatempolin'andriamanitra tsy zany no miteny zany fa ny baiboly no milazana zany ary zay zavatra izay pasteur Alvarez sy ny mahatonga le hoe raha vao tsy voaja zay rafitra zay dia tsisy fanatrehan'andriamanitra ao anatin'ny fiangonana anankiray tsisy fanatrehan'andriamanitra ao anatina tokantrano anankiray fa azo atao zany ny hoe mahita ny voninahitr'andriamanitra isanandro dia mahita ny voninahitr'andriamanitra io foana mety tsy le andro raha ho anarabaky teny eny ho hitanao
mety tsy lay sitroko tamin'ny andro mosesy fa le valim-bavaka reny ane le voninahitr'andriamanitra zany ane mahatonga le olona mijoro vavolombelona manao hoe voninahitr'andriamanitra irery ihany moa ny ijoroko vavolombelona eto fa iza de ohatra mahita le voninahitr'andriamanitra miseho amin'ny fiainana izy de mijoro vavolombelona inona ny mahatonga le olona mahita ny voninahitr'andriamanitra de zany zavatra ambara aminao zany pasteur Alvarez mamaraparantsika pasteur ary le temporo sy le trano lay fiaonana dia andriamanitra mihitsy no aona moa zany nifilazasy ny exige zany hoe tsy nanaiky mihitsy andriamanitra raha tsy natao io trano lay fiaonana sy tempolo io satria zay ihany zao nafan'andriamanitra manatrika amin'ny toerana io le zavatra atao amin'ny tempolo pasteur de tiako tsindrina koa zao zavatra anankiray zao hoe ny olona zany rehefa mitondra ondry eo aminy manomboko zao tamin'ny fotoana io de zao oetin'le olona vany le ondry nanota zany le olona oetin'le olona vany le ondry dia tonga mpisorona izy de mpisorona mamatotra any le ondry de ozy mpisorona apetrao tamin'ny alitara amizay le ondry de le olona nanota no asina mamono an'le ondry amin'ny tendany ao izy mihitsy mandidy azy hoe za mono nanota de ty ondry tsy nanininy ty no vonony eto de avy eo iny raha iny a diratsika lalina moa zay efa ny am'le hevitrokosy ihany iny raha iny a oetin'le mpisorona miditra ao amin'ny efa avy ny sasa le mpisorona aloha mazava ho azy araky ny teny pasteur teo de efa avy nampirehitra jiro to amin'ny trano lay fionana izy de efa avy mihinana an'le mofo a sady mihinana moa zany izy mametraka efa avy mihinana izy de mametraka mba hatanjaka tsara ho salama tsara le mofo araky ny teninao teo de tandidiny Jesosy Kristy sy tandidiny tenin'Andriamanitra hoe mihinana an'le mofo de matanjaka tsara de manao le asa fisoronana avy eo de nidina le voninahitr'Andriamanitra rehefa narano zanak'Israely tsaka sy andavana zay asa fisoronana zay de niseho ny voninahitr'Andriamanitra zay ny antony nahafatesan'i Jesosy zay tsy naninona akory pasteur tsy Jesosy no nandainga tsy Jesosy no nijangajanga tsy Jesosy no nangalatra sanatsy zany tsy izy no namono olona tsy izy no torotoroina tamin'ny fahotana tsy zany mihitsy Jesosy fa Jesosy de zanak'Andriamanitra velona ary tsy nanisy ratsy tsy nanao ratsy na de kely azy nefa dia novonoina ary tsy namaly hoe misy olona miteny tamin'izy le mivonoina teo ambony azy fijaliana hoe de tsy mba niantso kory tsy mba niantso vody ao tsy nanozona kory tsy nanozona mihitsy izy satria tsy izany izy fa dia tahaka ny ondro novonoina tsy namaly de vita zay fisoronana mandray roa moa zany teniko zany sady le fisoronana tam'le tany amin'ny testamenta taloha tamin'ny andro Mosesy a no le nataon'i Jesosy de marina amintsika am'izao fotoana zao hoe isika tokoa ny am'izao fotoana zao lasa manao ny asa mpisorony lasa zany tsika mitondra fanatitra ary izy amin'ny nataontsika fanatitra ny tenatsika nataontsika fanatitra atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina de Jesosy Kristy tompo efa natao fanatitra de mihinana an'le mofotsika de mihinana ny tenin'Andriamanitra isan'andro pasteur hoe mila mihinana ny tenin'Andriamanitra isan'andro zany ianao mba hatanjaka ny ara-panahinao mila mirehitra ny jiro mila fen'ny fanahy masina ianao ary rehefa avy ny sasy ianao rehefa vita batisy ianao de mila miaina am'izay isan'andro hoe tenin'Andriamanitra fanahy masina firaisana amin'ny tompo fionana amin'Andriamanitra fanatrehan'Andriamanitra isan'andro de zay le miaraka amin'Andriamanitra pasteur de miseho ny voninahitr'Andriamanitra araky ny teny pasteur teo moa le voninahitr'Andriamanitra de zao be deaibe ny olona nanehoan'Andriamanitra tamin'ny asa fivelomana tamin'ny fahasalamana tamin'ny tokantranony nisy nijoro vavombela zao pasteur voangina zao tany a Dubai tany manaraka an'ity fandarany ity narary mafy be lamosiny vehivavy io tao nalefa mihitsy moa zany le sary tao anatina Facebook joro vavombela izy hoe taon'ny fotoana zay nanatrena nanarana ny fampianarana sy nivavaka natao teto amin'ity toerana ity narary mafy be lamosiny vehivavy io ary tsy matory andro tsy mahita tory izy manitry ny alina fa manaitaina efa tany amin'ny dokotera fa tsy hita hoe inona naretina mahazo azy efa nitsabony any Dubai ty vehivavy ty no mijoro vavombelona nefa de manaraka an'ity fahatarana ity fa taorina ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra taorinany zao de tonga tany aminy le herin'Andriamanitra tonga tany aminy apita tany aminy le fahasoavan'Andriamanitra dia satria le fanatrehan'Andriamanitra zany tsy voasakany elalela tany de tonga tany any amiko zay fanatrehan'ny tompo zay de seho ny voninahitr'Andriamanitra pasteur sitrana le anabavy efa nitsabony efa ela taty Madagasikara tsabona tany a Dubai ny tsabona ary tsabona izy tao alohan'ny fotoana rehetra fa fotoana fohy tao anatina vavaka tao anatina fanarana tenin'Andriamanitra de niseho ny voninahitr'Andriamanitra zay le fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra hoe lasa niety ny fiainanao a lasa niatsara ny fiainanao a lasa misy zavatra niova tsapanao zany ao anatinao ao pasteur ohatr'zay le izy a be deaibe moa ny olona mahita an'izay voninahitr'Andriamanitra zay a misy amintsika mijoro vavombelona amin'ny alalan'ny telefona amin'ny alalan'ny SMS ary amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa dia mijoro vavombelona ny am'izay fitahiana nataon'ny tompo a
tamintsika tsiraray avy zay tsy ho tarany amin'izany ianao mijery an'ity fandarana simena an'ity fandarana ity manaraka an'ireo rafitra fotsiny rafitra ny tempolo io rafitra ny taberna kely io zany matoa ampianariny eto pasteur a tena misy révélation goavana omen'andriamanitra mihitsy hitanao zany le hoe altara fandoroana didikazo manitra zany vavaka zany ny tavy fisasana endriky ny batisa zany misasy ianao de madio ny fitafiana masina de Jesosy Kristy tompo zay maneho an'izay famasinina ao anatintsika zay de mifindra ty amintsika lay toetra an'Andriamanitra de tsy maintsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao ny fanaovanjiro de efa nazavaina teo tahaka ny hoe itsika de mila mirehitra ao an'Andriamanitra mandray ny fanamasina isanandro de mahita ny voninahitr'Andriamanitra ary ny voninahitr'Andriamanitra moa de ny valimbavaka le valimbavaka hitatsika rehetrarehetra isanandro io ny io no voninahitr'Andriamanitra zay miseho eo amin'ny fiainatsika izany za de milaza aminao mijery an'ity fandarana ity raha tianao no mpanompon'Andriamanitra misy fiatraikany eto amin'izao tontolo zao misy fiatraikany eo amin'ny fiangonana misy fiatraikany amin'ny mpiara-mianatra aminao na mpiara-miasa aminao na isy fiatraikany eo amin'ny firenena ray manontolo de arao zany rafitra ny taberna kely zany fampianarana zany fa ho hitanao fa hiposesika aminao reo voninahitr'Andriamanitra be dia be zay tsy mbola hitanao atram'izay i Mosesy de nampiany de niteny ray andro manao hoe Andriamanitra mba hampahitao ny voninahitra ao i Mosesy hoe miteny hoe hampahitao ny voninahitra ao io Mosesy ao anatin'ny tena refy ara-dalàna mihitsy izy tamin'ny fotoana io pasteur Alvarez fa tsy hoe Mosesy tao anatina problema nisy problema be de taitaitra teo de hoe hampahitao ny voninahitra ao fa mafy loatra ny mahazo fa i Mosesy tao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra sy tena tao anatin'ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra tena connecté tanteraka tamin'Andriamanitra mihitsy Mosesy tamin'ny fotoana io de nilaza izy manao hoe hampahitao ny voninahitra ao dia ny valimbavaka azo ny diosy izy Andriamanitra manao hoe hampandalo ny fahatsarako rehetra aminao ao izy Andriamanitra ka matozany zavatra zany nampianarina voasoratra atao anatin'ny baiboly de natao anao zay velona am'izao vanim-potoana zao tsy natao an'ny Mosesy reto zanak'Israely eto ndraintsika lay mpanahy manao hoe zany raha efa natao an'ny zanak'Israely ahoana ka zanak'Israely eto rehefa maty daholo ireo nga io tsony nga mingainao mahita Mosesy sy Arona sy Abiatara mpisorona zany tsony dana ane makany Palestina raha mahita an'izany ianao any nga mamoda basy no hitanao any sy Benamina ny tana io fa retolondretra efa maty tolitolo natao anao zany ten'Andriamanitra zany natao antsika tsiraray avy zany ka de ho an'Andriamanitra ny voninahitra ndo hivavaka tsika hisaotra ny tompo raha eo misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo afaka nianatra ny teninao nianatra n'zany fampianarana zany lalina kanefa isaorako anao fianao no mampianatra anay fantatra androany tokoa tompo fa zay no tempoly zay lay tranon'Andriamanitra hitoeran'ny fanahy masina reto vahoaka ireto no anisan'ny fanaka voafidinao ka dia amin'ny anaran'i Jesosy ny anonanay famonjena fanasitranana firehetana ara-panahy fifoazam-panahy ho an'ny olona tsiraray avy ary indrindra tompo amin'izao fotoana zao de misy olona tokoa anatin'ny tsy fahasalamana misy olona anatina olana saribahana any ampitan-dranomasina eto Canada aty Québec eto Johannesburg eto aty amin'ny aty Bruxelles aty sy amin'ireo tany arabo maro isan-karazany misy olona anatin'ny tsy fahasalamana sy fahaverezan-kevitra kanefa ao anatin'ity teny fohy ity de mitsahatra ny fanaintainana amin'ny anaran'i Jesosy ny malagasy maro be eto Antananarivo sy manerana Madagasikara zay mandre an'ity fandarana ity de ahitan'izany voninahitr'Andriamanitra zany midina amin'izao vanim-potoana zao ahita ny tanan'Andriamanitra mikasika azy amin'izao vanim-potoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta misaotra indrindra tompo voninahitra ny eo anao amin'ny anaran'i Jesosy amen ena ary tompo mifarana eo zany aloha ny fandarantsika tamin'ity androany ity ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahireza tompoko veloma tompo